Fa nanatanteraka fitsidiam-paritra tany anivon'ny commune Ambanivohitra ao anatin'ny distriktany Manakara ny solombavambahoaka Andriatsezehena Benja Urbain nijeriny zavamisy any amin'izany tanàna izany ity solombavambahoaka ity, indrindra ireo simba vokatry ny orana ny sesy teto amin'ny firenena. Namela fahasimbana maro ho an'ny commune Ambanivohitra ao amin'ny distriktany Manakara ny rivo-doza Fendi. Faharavana trano, voly ary fotodrafitrasa toy ny lalana no tena anisan'ny nisongadiny. Potika tanteraka ohatra ny lalana mampitohy ny commune Marofarisy sy Ivinantelo izay mandalo ao amin'ny commune Amboanjo sy Anorimbato. Raha ny zavamisy na ny fiara tsy mataho-dalana aza sahirana vao afaka amin'ny lalana, kanefa commune mamokatry Marofarisy, Ivinantelo, Amboanjo ary Anorimbato. Izy ireo no mamaty ara-tsakafo toy ny vary, mangahazo ary akondro ny distrikany Manakara. Amin'ny alalan'ny bisikleta sy diatongotra no amoahana ny vokatra avy an-toerana. Niakatra noho izany ny vidim-piainana ao Manakara. Nanao antsoavo ho an'ny fitondrana mpanatanteraka ny mponina sy ny solombavambahoaka ny Manakara mba hiderakaiky ny fanamboarana ny lalana io. Mizaly zany vahoaka amin'ity faritsy noho izao lalana izay raha mahita amin'izao potika tanteraka ny lalana ary azo atao tsara ny manamboatra ny lalana amin'ny alalan'ny asa tagna-maro. Zay zany ny anaovana antsoavo amin'ny filohan'ny Repoblika Erazana Ramampianina sy ny Premier Ministre Jean Velarivo, indrindrindrindra ny vadin'ny filoham-pirenena izay isan'ny manao asa sosialy. Vonona zany ny vahoaka ity hagnano asa tagna-maro amin'ny fagnamboarana ny lalana mampitohy an'ity commune ity. Ny vahoaka ny ben'ny tanàna amin'ireo commune efatra ary ny mpandraraha any an-toerana dia nilaza avokoa fa vonona anaritra ny lalana amin'ny alalan'ny asa tana maro miaraka amin'ny fitondram-panjakana.